Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra hoe ianao no mahalala ny zavatra izay mahazo anay taran'olombelona maharainay ianao. Ianao no mahalala ihany koa izay mahasoa anay. Fa fantatrao loatra ny faharatsian'ny toerana izay misy anay ka maharainay ianao dia tsy mitazona fotsiny ianao fa mitondra famonjena ho anay mba hahafaka anay amin'izany toerana ratsy misy anay taran'olombelona rehetra zanakao zany. Ka naniraka amin'ny zanakao eto amin'izao tontolo izao ianao mba hamonjy anay, mba hitaona anay hiverina ho aminao indray mba afaka anay amin'izany toerana ratsy misy anay izany. Saotranao indrindra zahay fa mity andro Noely ity dia ahatsiarovana indrindra ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo teto an-tany, tonga toanay mba ho mpanavitra anay. Dia isaorananao zany rehetra zany. Isaorananao koa fa mangianao ty fiangonana ity, dia ny fiangonana Luterana eto Marseille zany, ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao, ataovy mahatsapa izy ireo fa ny lanitra no mamangy azy ireo eto. Ataovy mahatsapa izy ireo fa ny fiainana no mamangy azy ireo eto. Azavelako ny mpanomponao izay tsy mahasoa akory na amin'inona na amin'inona no hitan'izy ireo mihanjahanja eto, fa aoka ianao izay maniraka. Fa efa sitrakao indrindra ny hiara-hiasa amin'ny zanak'olombelona ahatateraka ny famonjena ny olombelona rehetra. Sitrakao indrindra ny hiantso ny olombelona mpanota hitory sy hanambarany sitraponao teny amin'izany fahatongavan'i Jesosy ho nofo mpamonjena izany. Sitrakao mba ny vavan'ny mpanota no manambara izany. Dia mangataka aminao zahay mba tsy ho ny mpanota izay ilahinao manambara no vanjenin'ny olona fa ny teny izay ampitondrainao. Dia tahio reto fiangonanao reto, tahio reto olonao reto mba hay mandray tsara ny teninao, hamikitra mafy amin'izany, mba hay mandray tsara ny Jesosy izay votoatiny izany teny zany, mba hino azy ho mpamonjy azy amin'ny fiainany manontolo. Diovy zahay ho afa-keliko, sasao ho afaka amin'ny lotom-pahotanay, ary mampianara anay ahay mandeha araka ny sitraponao. Dia mangataka aminao zahay mba ho noelin'ny faminram-po, noelin'ny fankatiavana aminay olonao ny ampiainanay rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny toko ny lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay hambara amintsika amin'ity anio ity. Lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia araky ny fanaon'ny fiangonana dia manao hira anankiray noho ny fahatrarana amin'izao andro lehibe izao, dia manao hira anankiray ny fiangonana ho fiderana an'Andriamanitra. Dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahasivy amby fitopolo. Hira fahasivy amby fitopolo ataontsika eo am-pitsanganana, dia tsy mipetraka tsika raha tsy vitavaky ny tenin'Andriamanitra. Hira fahasivy amby fitopolo. Nawe
Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka ny apôstôly Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany no fanoratana voalohany natao Fonkirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao an-tanàna Nazareta hakany Jodia, ho ao an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy amin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakavy. Mba ho soratana izy sy Maria fofombata izay efa bevohoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomana, ary niteraka ny lavimatoana izy dia nodinina lavanjaza ka nampandriana teo am-pihinanam-bolona fa tsy nisy nitoerany tao ohatrany vahiny. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondry tamin'ny alina. Ary nisy anjely ny tompo nitangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary koa ny anjely taminy aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho amin'ny olona rehetra, fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely io voadidina lavanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka niveran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany ho amin'ny olona ankasitrahany. Amen. Ray masonovana masinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny tompoko, araka ny ahitantsika azy eto dia ny lohateny apetraky ny olona azo lazaina ny hoe nandikany Baiboly ho amin'ny teny malagasy, zany no ametraka ny lohateny eto hoe namiterahan'i Jesosy. Io angamba tandrefo lohateny io, io ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto androany. Tany a Montpellier ny torentiteny tsy tamin'ny maraina dia hatao amin'ny ny andininy fahafito no vita tory nefa efa nahitatra fasakadiny hery. Dia anjanina ny tony angamba ny fizany eto Marseille ny toriteny tamin'ny maraina zay. Dia miresaka ny fahaterahan'i Jesosy ihany atsika fa faompantsika be dia be ao ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ny toriteny ataotsika androany. Fahaterahan'i Jesosy ny resaka. Fahaterahan'i Jesosy ny resaka dia maninona ny resahana ny fahaterahan'i Jesosy. Ohatra zao teraka tamin'izany andro zany sy tamin'izany taona zany, maninona ny tsy mba naovan'ny olona resaka maneran-tany hoe pastora iny teraka tamin'izao ka isaky ny daty ohatr'izao dia manao fety sika rehetra. Ohatra hoe mba manao fety ny frantsay mba anniverseran'ny pastora tahina maninona ny tsy mba misy mpanao an'izay na ny mpianakaviana aza misy manadiny. Sy hitanareo mahagaga indraindray zany vady mety manadiny indraindray mikilonga ie misy zany sika rehetra io ohatr'izay
asa angamba ohatra hoe sareko ny saitsika hoe tatsy Angletera nisy mpivady teraka, mbola tsy teraka akory izy dia efa miambina eo daholo ny journaliste miandro ny ahaterahan'ilay sa tsy zay ny ahaterahan'ilay zaza. Misy antony manokana zany mba anaovana an'ireny fihetsikatsehana be dia be rehetrarehetra reny fa tsy rehefa olona teraka rehetrarehetra avy io dia fa miavaka ny zavatra mampiavaka azy ao zany. Ka izay mahatonga ny fahaterahan'i Jesosy ho resahana dia zao ity lazainy eto amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ity io lazainy anjely io hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Ny mampamonjy azy zany no mahatonga azy ho resahana, mahatonga ny fahaterahany ho resahana be dia be mandraka androany. Fa tsy dia hoe raha ohatra manko tsy mpamonjy izy efa nivalina elany izy amin'ny tantaran'i Jesosy zany, nivalina efa elany, efa tsisy niresaka intsony zany. Dia io moa ny Jiosy aza mandeha amin'ny lafiny roa ny firesahana an' Jesosy amin'izao fotoana zao. Amin'ny lafiny ray atsika kristianina tena manindrahindra azy zao le izy zao le izy. Dia ny Jiosy miezaka mandrodana an'iny zavatra tantarantsika rehetrarehetra iny sy ny olona tsy mety mandrodana an'iny tsy zany io anie maty tamin'izao tsy nitsangana tamin'maty ohatr'izao mandroda, misy miezaka mandrodana azy. Io no zavatra misy mandrakakitra. Ny zavatra tiako resahana voalohany ao anatin'izay fahaterahan'i Jesosy zay dia ny resaka ny amin'ny hoe Jesosy ny finoana sy ny atao hoe Jesosy ny tantara, ny Jesosy ara-tantara sy ny Jesosy ara-pinoana. Asa angamba mety somary sahirana atsika manazava an'izay. Fa ny Jesosy hitantsika amin'ny soratra masina dia Jesosy ny finoana, ny Jesosy arak'izay inoan'ny Matio azy, Jesosy arak'izay inoan'ny Jaona azy. Ny Jesosy tantarain'ny Lioka dia raha mamaky ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny filazantsarany Lioka sika dia izao no hitao. Satria maro efa nanoratra nandahatra ny tantarany amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, arak'izay efa noraisitsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory. Ny teny hatramin'ny voalohany dia sitrako koa rehefa nofitoraka tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny antoany, ny hanoratra izany aminao araky ny filaharana ry Teofily tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina izay teny nampianaranao. Zany hoe Lioka zany tsy mba ohatran'ny Jaona sy Matio ny fomba nanosika azy hanoratra ny filazantsarany fa izao misy olona mitory teny iny be dia be, tory an'izany Jesosy tory. Izy koa niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo dia farany dia izao no natao hoe aleo ary ahanao recherche mihitsy ahalalako izay tena marina momban'io hoe tena zavatra manao marina mety fa reto olona reto to dia miresaka an'izany Jesosy zany dia aloha zany hoe tena marina izy zany manana karaha tena procédé plus scientifique kokoa. Izy raha teo koa olona manam-pahaizana dokotera izy, mitaha amin'ireo nanoratra rehetrarehetra reo, dia nanao enquête izy, nanao recherche izy teny rehetrarehetra teny. Fa na izany azy amin'ny Jesosy tantarain'ny Lioka dia izao Jesosy araka ny andraisan'ilay olona zay nanaovany fanadikadiany, fa tsy ilay Jesosy ny tantara. Jesosy araka ny finoan'ireo olona niara-ny aina tamin'i Jesosy fa tsy ilay Jesosy ny tantara. Ny Jesosy ny tantara manko dia tokony ohatran'izao. Ohatra zao tonga teto Montpellier pastora Tahina io izy fa zay zao mitantara tena hoe tantara fotsiny zay. Na ohatra ny hitanao rao any amin'ny radio misy ilay mitantara baolina, dia sady eo ianao no mijery dia mitantara an'ilay fandeha, sady manoratra zany no manatrika an'ilay événement, sa tsy zay tena mitantara zay. Fa izao ny zavatra nisy zay zany Jesosy ara-tantara zany zay hoe io izy fa misakafo tanany akaviaka iny azo misakafo dia mitantara ro zay makany jusqu'à ny farany, fa tsisy nanao an'izay. Io no tsy ahalalana intsony ny daty nahaterahan'i Jesosy. Fa izao ny zavatra fomba niaingany olona nanoratana ny filazantsara. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, zay vao taitra ny olona, zay vao taitra ny olona. Ka ve zany momba ny rangahy izy anie miaraka ny lalao miteraka tao anamina,
zanadranona tao anana ry anina ny rahalahiny sy ny anavaviny tamin'ny taona zao izy iana nao an'izao zany zay ny fomba nanoratana ny filazantsara dia le lovatsofina momba azy am'izay no nyvorena tsikelikely ka dia misoratana zay zavatra zay a Jesosy lay olona taitry ny fitsanganany amin'ny maty no manoratra Jesosy ny finoana zay fa ny Jesosy ny tantara io dia ataon'ny mpandinika hoe tsy misy mahafaritra loatra n'izany atao hoe Jesosy ny tantara zany fa ny Jesosy ny finoana dia zao io no amin'ny soratra masina ary na itsika io samy manana ny Jesosy samy manana ny figurany Jesosy zay noatsika isika ny fipoazana zao dia manao hoe ny anay ny Jesosy nay dia Jesosy fiainy vavaka mpanasitrana sy ny sisa mpamoa akademia sy ny sisa sady zay le izy fa misy kosa olona manao hoe ny anay ny Jesosy nay Jesosy fitiavana Jesosy mpamela heloka sy samy manamanana ny figurana Jesosy ny eny olona tsirairay dia tahaka amin'izany no hitatsika ny jaotona ny Jesosy dia Jesosy inona zanak'Andriamanitra sady olombelona tokoa Jesosy fitiavana zay ny azy ny eny Mateo ny Jesosy ny dia zao Jesosy tonga mpanatanteraka n'inona ny soratra masina dia ny testamenta taloha zany io ny voatsindry ny be dia be ao manerana ny filazantsara ny manontolo ahalalantsika ny hoe misy ny atao hoe Jesosy ara-tantara misy ny Jesosy ny finoana fa ny Jesosy ara-tantara dia tena manjavozavo ny fahalalana anazy fa nefa izao ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ity no zavatra misy raha ilioka manokana ny resahana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia maneho mazava izy fa zavatra niseho teo amin'ny tantara ny zavatra inoatsika lay Jesosy inoatsika dia zao tena Jesosy niseho teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao ka tamin'ny andro amin'ny Augusto Kaisara no vanim-potoana nisehoany nanjakany zany lehilahy atao hoe Augusto Kaisara izany no vanim-potoana nandalovany teto amin'izao tontolo zao io zany amin'ny ankapobeny no zavatra azo resahana io no tsy ahalalantsika mazava loatra ny amin'ny vaninandro na ny daty nahaterahan'i Jesosy mandrak'androany fa dia mankalaza ny nahatongavany honofo fotsiny ihany itsika ny tafiany honofo ho tonga tahaka atsika io no zava-dehibe ao anatin'ny fankalazana ny krismasy ho atsika kristiana io mpanahijery amin'izay tsika ny amin'ny votoaty ny tenin'Andriamanitra zay resahantsika eto androany ny teny aho teo ny hoe ny fahaterahan'i Jesosy no votoaty ny tenin'Andriamanitra na lohateny azomena ny terikopatsika androany fa nahoana ny mahatonga azy horesahana dia ho iaho ny hoe ny mahafamonjy azy ny fahaterahany dia ny mahafamonjy azy no iresahana azy fa izao koa ny faharoa na dia eo azy ny mahafamonjy azy zay dia ampiny anankiray goavana araka ny faniresahana teo ny mahatonga ny fahaterahany ho resahana dia ny fitsanganany tamin'ny maty io anisan'ny goavana nyresaka ny amin'ny fotoana nandinika be dehibeny amin'ny atao hoe fahafatesana iaho tamin'ny fotoanandro resaka be dehibeny amin'ny dia nahavaky voty maromaro mahakasika an'izay dia nisy fotoana tonga tato an-tsaiko ny hoe maninona moa ny fahafatesan'i Jesosy no resahana maninona ny fahafatesan'i Jesosy no resahana anaovanandro anankiray mihitsy ny hoe pasa herinandro masina dia maka amin'ny zoma dia sabotsy dia mitsangana rehefa lahady maninona ny resahana io fahafatesana io fa rehefa ny tena valiny dia zao satria izy mitsangana tamaty tsy afaka hiresaka ny fahafatesan'i Jesosy isika raha tsy izy mitsangana tamin'ny manokana misy antony manokana ny fahafatesana manana ny heviny manokana noko izy mitsangana tamin'ny maty satria no ny olona mitsangana amin'ny maty zany satria zany raha teo koa no iresahan'ny soratra masina azy
ny fitsanganan'i Jesosy zany dia maneho ny fakasitrahan'Andriamanitra azy ka raha sitrak'Andriamanitra izy dia zao misy dikany hafa manokana ny fahafatesany fa tsy noho ny fahavitana nataony sekoly misy dikany hafa manokana dia ny famonjenan'izao tontolo zao dia mikiodikodina amin'izay eo ihany ny valiteny ka resahina ny fahateran'i Jesosy noho ireo antony roa reo no mampamonjy azy sy noho izy nitsangana tamin'ny maty miavaka amintsika rehetra zany tsy misy mbola eto amintsika ny hoe hamonjy an'izao tontolo zao tsy ateo amintsika itsony zany na koa ny hoe tsy eto amintsika ny hoe nisy nitsangana amin'ny maty dia ho resahina tsy misy eto amintsika zany ka dia zao miavaka Jesosy ny teny hoe mpamonjy eo no engatsika satria io no lazaina fa iresahana an' Jesosy eto androany teny hoe mpamonjy ny teny hoe mpamonjy dia maneho avy hatrany fa misy olona anankiray izay mila famonjena eo na raha zavaina amin'ny fomba hafa koa dia zao misy olona ao anatin'ny fahasarotana eo ka rehefa ao anatin'ny fahasarotana izy dia zao tsy afaka hamaha ny olana izay atrehany eo amin'io fotoana io tsy afaka izy hanolotra vahaolana ahafahany miala an'io fahasarotana atrehiny io fa mila olona anankiray fahatelo izy mba hanafaka azy amin'izany vao afaka atao izay no karazana filozofia na ataontsika hoe teolojia azy ao ambadikiny teny hoe famonjena misy olona izay tsy mahavonjy ny tenany fa mila interventionna olona anankiray hafa mba hahavonjy anazy ahafahany miala amin'io toerana sarotra izay misy azy io dia atao misoratra masina izy dia hitatsika mazava fa isika no olona mila famonjena dia ozy ianao hoe vonjena ho afaka amin'inona sika dia ny valiteny meny olona mazana dia hoe vonjena ho afaka amin'ny fahotana ny fanjakan'ny fahafatesana sy ny devoly reo zavatra mahazo laka ka manjaka manapaka eto amin'izao tontolo zao raha fehezina ny ilazany soratra masina azy itsika rehetra io tsy ho afaka amin'izany atao fahotana zany tsika rehetra io tsy afaka andresiny zany atao hoe fahafatesana zany fahafatesana manko raha mba hita hoe io ny fahafatesana fa tonga raha atao hoe tena atao hoe misy tena misy mieritreritra azy ohatran'izany no tena salony hoe personne le fahafatesana dia atao hoe tena fahavalo hiadiana izy io dia tena angambany dia efa mba maty ny olona ela hiany io raha atao hoe tena personne le fahafatesana tena hoe hita amin'ny ary efa maty ny olona ity zany no mamotika ny tenana iny tena mba efa azo ny olona nataony izay nanaovany azy fa tsy zay tsy misy olona manana vahaolana mahakasika azy eny mandraka kehitriny azy dia misy ndry misy ny ataon'izao hoe transhumanisme zany amin'izao fotoan'izao misy amin'ny karazana courant malaza be amin'izao fotoan'izao ny azy dia mieritreritra izy ny rehefa kelikely eo zany misy an'izany ataon'izao hoe période ataon'izao hoe poste humain zany poste humain zany zany hoe itsika zao zany natao hoe humain être humain tsika zao dia misy ny période ataon'izao hoe poste humain zany période zany dia tsy olona tahakatsika zao intsony zany ny olona amin'izay fotoan'izay fa mety Einstein be dia be ny olona eto ambony tany zany hoe amboarina olona efa amboarina daholo na ny atidohany sy ny sisa efa préconçu daholo zany mombamomba ny saina ny sy ny sisa marany saina intelligent sy ny sisa zay le dia olona efa amin'izao koa misy an'ireny fantatra misy efa misy ny hoe zava-maniry na ny anina efa amboariny zareo tsara dia somary matanjaka fa tsy vulnérable be ohatratsika humain araka filazany zareo dia
efa mba olona efa matanjatanjaka efa manana hery amherana ny aretina samihafa sy ny olona efa hafa mihitsy zany io le atao zareo hoe zay zany le fotoana haminomboka ampisy an'izay no ataony hoe fotoana ny poste humain. Miezaka ny olona momba n'izany rehetrarehetra zany dia miezaka izy ny tsy hisian'ny fahanterana, miezaka ny tsy hisian'ny fahafatesana sy ny sisa. Fa mandrakandroany aloha dia zao tsy misy zany, tsy misy zany hoe olombelona tsy faty zany mandrakandroany. Fahavalo mahazo ny olombelona rehetrarehetra. Ary ny tena loza dia ity, tsy vitany atao tany ihany fa mitohy makany amin'ny aoriany zao fiainany zao dia mbola mitovy zay fahoriana zay. Izany hoe tsy lay zato taona kely iainanao eto no fotoana hiaretanao fahoriana, iarahanao iainanao anatin'ny fahoriana sy ny sisa, fa rehefa miala eto ianao aorian'izao fiainana zao dia mbola vao maika hiditra amin'ny lalindalina koa azy. Izany hoe ny fahoriana iainantsika eto amin'izao fiainana zao zany dia sahala hoe mbola karazana vangovo ny anao resaka fandrahoana sakafo dia sahala hoe mbola mba manandrana siro hoe manahoana le fahoriana any akoatran'izao fiainana zao, mbola sahala amin'izany fahoriana iainantsika eto. Fa rehefa miala eto zany dia zao mbola be dia be lavitra noho izay mahazo eto no ho tonga amin'izany fotoana dia hitan'Andriamanitra io fa tsy hain'ny olombelona ny handositra an'io, tsy afaka hiala amin'izany tsika. Mpampianatra anay zay dia io rehefa nilazaiko antsika tany Montpellier izay tonga tany zao izy mampiavaka ny atao hoe fivavahana slamo sy ny fivavahana kristiana sy ny fivavahana rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao hitanareo. Misy olona anankiray latsaka ao anaty lava, io olona io tsy tafiakatra tao mihitsy dia mandalo inga izy moa ty ny Mahome dia zao no ataony, mitazona amin'ny akavia ianao dia manitsy atao amin'ny akavanana dia manao an'izao dia manao an'izao fa tafiakatra ty ihany ianao ny farany. Zay no atao. Le olona nefa tsy tafiakatra tao, tsisy fomba hifirany mihitsy ao, tsy afaka ao anatin'io lavaka io le olona. Dia nefa izy dia mbola manaovan'izao dia lasa Mahome. Dia mandalo koa ny zareo Hindou dia ohatrohatr'izay ihany vahaolana tonona. Fa ny kristianina dia zao no mampiavaka azy. Tonga Jesosy dia manao inona? Midina ao anaty lavaka ary dia mitondra n'ilay olona miakatra tao. Zay no mampiavaka azy. Tsotra sady mazava. Jesosy midina ao anaty lavaka ary dia mitondra antsika miakatra tao. Zay no ataon'i Jesosy. Mitaha amin'ny karazana fivavahana rehetra zany tena hafa zany. Ary zay ilay hoe famonjena. Ilay teny hoe famonjena dia io ny olombelona rehetrarehetra io dia ambanin'ny aliky ny fahafatesana sy ny fahatezeran'Andriamanitra. Na eto amin'ity fiainana ity na ny fiainana any akoatran'izao fiainana zao dia ao ambanin'ny aliky ny fahatezeran'Andriamanitra isika rehetra. Fa hitan'Andriamanitra io, hitan'Andriamanitra io dia zao naniraka ny zanany izy ho tonga tahaka antsika araka lazan'ny Paoly azy eo amin'ny epistily Galatiana izy zay. Fa tonga Jesosy teraka tao ambany lalàna, hanatanteraka ny lalàna ary hanapaka zay rehetra voaozona ao ambany lalàna satria tsy mahatateraka ny lalàna. Io no nataon'i Jesosy. Isika rehetrarehetra io zany dia zao mila famonjena dia teraka ny mpamonjy antsika. Fa ny zavatra mahagaga dia ity eto amin'ity filazantsara ny lioka ity manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 12 io, raisy ny lioka
raisy ny lioka ho vavolombelona maneho ny mahampamonjy an' Jesosy, zany hoe apetrany eo ambavan'ny anjely ny filazanany hoe mpamonjy ho teraka io fa tsy olona tahaka ny olona rehetra. Filazana amintsika fa na isika olombelona aza dia tsy mahalala an'io raha tsy ny lanitra no milaza an'io. Tsy olona no milaza an' Jesosy hoe mpamonjy izy, fa ny anjely no milaza mialoha fa io teraka io dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra zay teraka hatramin'ampisin'ny tany, fa miavaka amin'ny olona rehetrarehetra satria mpamonjy io. Tsy ho tsapan'ny tany naoviana ny famangian'ny lanitra azy raha tsy ny lanitra no manokatra ny masom-panahy ahafantatra ny famangiana azy. Any Montpellier niresaka tamin'ny maraina ny hoe miresaka ny amin'ny hoe Augusto Caesar namoaka didy ingahy Augusto Caesar mba ahatateraka ny tenin'Andriamanitra, satria mifilazany soratra masina azy raha mamaky any matoa manokana tsika dia zao resahany azy. Zany dia tonga mba hatateraka izay na filazainy, zany dia tonga mba hatateraka arak'izay lazainy soratra masina. Dia nanontany Heroda, nanontany lohandohan'ny sorona hoe aiza moa no teraka ilay mpanjakany Jiosy. Dia namaly ny ry zareo tao an-tanàna, ry zareo Jiosy manampahaizana hoe ao Betlehema ao tanànan'i Davida. Zany hoe araka ny faminaniana zany dia tsy maintsy any Betlehema no teraka Jesosy. Fa hatateraka amin'izay dia zao, hatateraka hoe fahaterahan'i Jesosy any a Betlehema dia tsy hoe lasa Jesosy nanao ohatrany tamin'ny Elia hoe nitondra Andriamanitra hoe lasa nitondra sarety nakany Nazareta, dia nampidiriny ao i Josefa sy Maria dia noentina nisidina dia apetraka any Betlehema, fa tena ny fanjakana amin'ny etsehiny namoaka didy dia lasa nandeha ho azy any Betlehema izy mivady. Sa tsy zay ndio tenena amin'izay le hoe le fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy le hoe finoatsika n'Andriamanitra. Indraindray ny olona raha tsy zavatra atao hoe misy mirakla tsy inoany hoe avy amin'Andriamanitra. Sady zay ny akamaroan'ny zavatra mipetraka ao anatin'ny sain'ny kristiana rehetrarehetra raha tsy mirakla. Zany hoe raha miteny mirakla dia le hoe ilay zavatra mampihatona ny lalàna mifehy ny natiora. Ohatra hoe raha manipy baiboly ohatran'izao eto dia tsy maintsy manao inona milatsaka amin'ny tany, fa raha miantona hoe zay dia ozy eto Jesosy. Sady zay fa raha miresaka tsotra ohatr'izao mitory ny tenin'Andriamanitra zao dia ohatrany hoe pastora dia pastora atao tanàna zao, fa tsy eritreretin'ny olona hoe présent manatrika ny fotoana ohatr'izao Andriamanitra. Fa raha dia ohatr'izay ny fiainantsika rehetrarehetra any andavanandro any, raha tsisy vola ohatrany hoe mahazo karena tampoka tsy fantatra hoe dia tena nomeny Jesosy. Fa raha ohatra izy miasa dia mahazo karama isam-bolana dia ohatrany hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy, mandeha rotinina fotsiny. Fa izao raha mamaky an'ity tantaran'ny fahaterahan'i Jesosy na tonga ny Jesosy ho teraka any Betlehema ity tsika dia zao tsy zany ihiany no atao hoe fomba piasa n'Andriamanitra, fa tena hatramin'izay zavatra faran'izay averinao koa lôjika indrindra dia azon'Andriamanitra ampiasay hamonjeny anao, hahataterahany teniny aminao. Dia tamin'ny maraina moa nyresaka le hoe dokotera fitsaboana. Indraindray ny olona mieritreritra hoe rehefa mahazo fahasalamana ka nitsaboana tena mahay dokotera. Dia ohatry tsy avy amin'Andriamanitra le inona moa izy ity le fahasalamana azo. Fa tena zao nisy fotoana tamin'izay nisy fotoana tena tsy nahatsiaro ny atao fiangonana zany amam-polo taona, fa narary mafy andra mandeha dokotera anankidimy niova 3 mois dokotera tsy faharoa tsy tao fa tena
any amin'ny tena nanomboka nivavaka amin'izay fa ho faly ary hoe vavaka amin'izay fa ho faly fa any amin'ny dokotera fahaenina sa fahafito tadiditsony izy zay vo satria mahalala an' Jesosy hoe manasitrana zay le dokotera aretina faran'izay tsotra fa rehefa ataon' Jesosy hoe tsy ho sitrana ianao dia tsy hasitrana amin'io fa rehefa ataon' Jesosy hoe sitrana ianao dia zao sitrana na dokotera anankiray azy eny fa na tsy manatina dokotera azy zay sitrany hatao hanaovany azy raha ny tenenina dia zao no hoe ny fitsaboana amin'ny alalan'ny dokotera misy fiangonana manko tena mandany zany asa intsika misy hoe pastorinarimanta ny Majunga dia narary dia tsy manatina dokotera dia farany maty dia hoe mialohan'ny afaty azy dia hoe sady tsy tadidiny anaran'ilay fiangonana dia rehefa alohan'ny afaty azy dia ho faty izy fa hitsangana ohatra zao dia tao maty le pastora dia kanjo nandrasana tao tsy nitsangana naleviny olona ihany farany nytiako tenenina dia le hoe io zavatra rehetra misy manodidina ny fiainantsika io azon'Andriamanitra hetsehina io hamonjeny ianao tsy voatery hisy lanitra misokatra dia hoe io misy ratsan-tanan'Andriamanitra hitako nidina avy any an-dany zay ianao voahiny hoe tena Andriamanitra no namonjy ianao fa na dokotera io na fanolo vodorinina aminao nanolo-kevitra anao hoe manaova an'izao azahoanao an'izao eritrereto zany famonjena avy amin'Andriamanitra isaoren'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay misy eo aminao ka miresaka ny amin'ny atao hoe fahaterahan'i Jesosy isika dia ao anatin'izay mamangy ny tany ny lany tsy fantatry ny olona Jesosy raha tsy nianjely aloha no milaza dia mandrakandroany ny olona dia zao miandry olona mitsiry elatra fotsy raha mba atao hoe salam'izany no anjely zay vo bebaka ny akamaroany zay vo hiny tenin'Andriamanitra ny akamaroany hoe misy olona mitopa-kelatra fotsy ngamba mba hanao an'izay rehefa mitory-tena manaraka sao dia mba hibebaka ny olona rehetra mba hikopakopa-kelatra fotsy fanao ny ankizy moa rehefa manao kilalao misasakalo fa tsy izay no zavatra andrandraina amitsika fa izay zavatra andrandraina amitsika dia zao na misy anjely mikopa-kelatra na tsy misy dia zao rehefa mihay ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia zao mangatahany Jesosy hahay mino an'izany na misy mirakla na tsy misy mirakla dia zao mangatahany Jesosy hahay mino na dia tsy misy an'izany rehetra zany azy io ny zavatra angatahana amitsika io no andrandraina fa tsy tahaka ny tamin'ny nahaterahan'i Jesosy inona tokoa moa no ahalalanao hoe ity rangahy teraka ataona ity zaza teraka ataona anatia no atao hoe mesia ahoana no ahalalanao an'izany ohatra zao ataontsika hoe androany Jesosy miteraka teto Marsay dia iahy no miteny anareo io teraka amin'ny hopitaly ao ananinao io io ny mpamonjy an'izao tontolo zao ino afa-tsisy ino an'izany fa rehefa natao hoe anjely no miteny azy dia zao raikitra ny tantara mandrakandroany fa ankehitriny dia zao no teny Jesosy amintsika ny hoe anio raha mihay ny feony ianao dia zamanamafy tenin'Andriamanitra ihany ny fatony za miandrandra ny lanitra hoe aiza reny misy famantarany izy aiza ny misy an'izao fa io ny zavatra misy ka mahatonga ny an'Andriamanitra kapiteny ny anjely eto amin'ity filazantsara ny loka ity satria fantany loatra fa ny olona dia Tomasy ny akamaroany kristianina Tomasy iaho aloha dia tsy mba hino raha tsy mahita asehoy io naka fa eo dia asehoy io le tananao asehoy io ny akamaroantsika kristianina ka Jesosy no mpamonjy atsika tsarovy fa ery amin'ny andehan'ny voalohany amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitana taratra sahady ny dimension universelle na natao hoe famonjena zany fa tsy zavatra natao ho an'ny Jiosy irery hiany fa tena natao ho an'ireo tontolo zao ka dia
ho atsika rehetra ny famonjely tsy akanavaka io na ny mpitsangajanga na ny mpamon'olo na ny mpangalatra na izy tonga manatona an Jesosy izao Jesosy olona ray any teraka ho any olona rehetra zany mahatonga an Jesosy ho teraka any ataminao tsy natao ho ny olona mipetraka any amin'ny palace tsy natao ho ny olona mipetraka any amin'ny 5 étoiles ireny ihany manofa 5 étoiles ao anatin'ny tsy natao ho an'izany ihany Jesosy fa natao ho ny olona zay matory hatreny amin'ny lalambe aza dia natao hahazo an'izany Jesosy zany tsy jerena saranga n'olona na saranga mpiarahamonina na mainty na fotsy tsy jerena fahotana vita fa na izy mpamoty avokoa ny olona rehetrarehetra tera ho any olona rehetrarehetra izany Jesosy zany ary io tsy ndriany lioka tsara ao filazany tsara regny boka any anevitra reny zay nahiliky ny fiarahamonina reny vehivavy zangazanga reny vehivavy mananotena zay efa nataon'ny fiarahamonina tsinitsina ireny rehetrarehetra reny dia nahatongavany Jesosy nahaterahan Jesosy nahatongavany teto an-tany avokoa fa tsy reny olona mitiatrakatraka ireny ihany akory no nahatongavany Jesosy teto fa natao ho any olona rehetra izy sady engany sika rehetra miara-mifaly amin'ny lanitra amin'izany fahatongavany Jesosy ho nofo izany ho famonjenantsika rehetra kehitriny moa izy dia tamin'ny maraina tao Montpellier zao izy ny tanora anankiray fa maninona pastora misy fandraisana androany tsy zao be izy ny voateraka dia efa misy fandraisana sahary dia fahatsiarovana no ataotsika eto fa Jesosy efa ny an-danitra fa saingy manatrika fotoana rehetra izay atao eto amin'izao tontolo zao izy dia mirahasoantsika rehetra ny noelitsika anie dia mba ho noelin'ny famindram-po sy ny fankatiavana voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay azo hatramin'nylavitra mandrakizay amen raisy ny fitaliana fahasoavan'i Jesosy ito le fitombo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray afaisana sy ny fimbonan'ny fanahy masina ho nareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay amen Nevoa
Susitupunai retwizahai fununa itsenanao amini funai kumetezareza andro suanatinaianao rilai mesi didinateti nanetite namuzianai Tunggang suyaw na Jesus itu punai jitwizahai fununa hitsenanao hamini funai
suyauna Jinue limaminai Jetuiza Yaraka Niverana Amini funai Fideja Namyavaka Nuretinai Yubinana Fafiada Nanunetina Uanizao Tunturizao Mando sunze susya Awampunaya Mando suyanare Wa utupunjanwa Wanifunaye Nuchanunumi Andai sana na upamuzi Wanifunaye Nuchanunumi Andai sana na upamuzi Thank you.